Ny symptômaty moa zany dia fantatsika fa foibe ankiray manao ny fampianaram-pitendavitra eto Madagasikara. Ny zava-misy izay iainana amin'izao fotoana izao izay itony foibe sy ny foibe régionaly Antananarivo dia fantatra fa mihamaro ny mpianatra, ary rehefa mihamaro ny mpianatra dia misy ezaka zany tsy maintsy atao mba ahafahana mandray azy. Zany hoe nandritry ny taona maro zany ny symptômaty dia miezaka nanao ataontsika hoe parina mba ahafahana zany manao foto-drafitr'asa. Ny antony dia fantatsika fa na dia fampianaram-pitendavitra ary dia misy ny regroupement toy ny symptômaty. Tsapa tokoa izany rehefa mandalo fa misy ireo ankizy izay tsy tafiditra fa somary tery ny efitrano ary tsy ampy ny efitrano izay ampiasaina, dia hanao ezaka amin'izay zany ny symptômaty. Manarak'izay koa dia hitantsika ny fandraisana mpianatra manao foibe régionaly eto Antananarivo somary tery ihany ary tsy manana afa-tsy foto-drafitra hafa roa ireto ny symptômaty eto Antananarivo dia ho fanampianan'izay zany mba ahafahana mandray kapasité d'accueil. Marina fa fampianaram-pitendavitra no atao, nefa na izany ary ny fomba fiasan'ny symptômaty dia manao izay fampianaram-pitendavitra izay amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra. Nefa izay zany amin'izao natao hoe hevitra ahafahana manao atao hoe production na support pédagogique, indrindrindrindra moa zany fa ataontsika hoe amin'ny ankapobeny tsy hoe envoi somary tery ihany ka tsy maintsy mijery zany zay toerana malaladalaka kokoa ahafahana manao an'izay satria tsy ampy ny foto-drafitr'asa entina manatanteraka izay mba ahafahana manatsara kokoa sy mamita azy ara-potoana satria tsy ampy ny fitaovana nitomanana indrindra ny foto-drafitr'asa. Manarak'izay koa dia fantatsika fa na dia mpianatra mpitendavitra ary dia ilaina zany no ataontsika hoe mba manana biblioteka mba ahafahany ankizy mianatra. Misy biblioteka ihany atao nefa somary tery karambola ampy zany ny efitrano amin'io dia ompiana izay biblioteka izay mba ahafahany ankizy mandraty fahalalana sy mijery document arak'izay azo atao. Le izy zany no mieritreritra dia hoe sy sady regroupement anankiray mety mahazaka olona 500 na 200 isaky ny miditra, dia misy ihany koa salle de production ahafahana manao ny production ny envoi sy ny support pédagogique. Dia raha mbola misy ambiny moa zany dia verina ihany koa misy biblioteka ahafahantsika mandray ny mpianatra. Ny atao hoe amin'ny tana zany raha ny vinavina dia eritreritra izay nanao ny gros œuvre zany hoe mitsangana izy zany atao hoe pavy ny volana juillet na jona io amin'ity taona ity zany hoe juin na juillet 2015. Aorianan'izay zany zay dia ezaka hanao ny ataontsika hoe finition dia sitrapon'Andriamanitra moa zany dia zany hoe afaka miasa izy zany amin'ny taona 2020. Le koa moa zany hatramin'izao moa zany eritreretina hoe mety hatrany mety andany zay hatrany amin'itao hoe 500 millions d'ariary any hatramin'ny finition, nefa ao anatin'izay koa zany mbola adinontsika fa misy ny latabatra sy ny kojakoja karazany, ny sono sy ny karazany dia mbola mety ambonin'izay mety ho anodidinan'izay fa zany hoe zao zany zay dia mieritreritra hatrany hoe manodididina ny 500 sy 700 millions d'ariary ahafahana manao gros œuvre noera plus 3 ans.